Miaraba antsika rehetra indray tafahoana atao anatin'ity fandarana manokana 70 andro miaraka amin'ny Kristy ity. Ingane ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mpiaino rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Ary mirariny mba hitahian'Andriamanitra antsika ao anatin'ny afatr'Andriamanitra izay tiany hampitaina amintsika indray amin'ity lohateny horesahana ny amin'ny androany ity mahakasika indrindra ny fahalalana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo hafatra avy amin'ny zavaboary izay noharian'Andriamanitra. Koa dia ombantsika rehetra ny Tompo ao anatin'izao fandarana izao. Ho fanompoantsika ity fotoana ity ary dia manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitro Ray any an-danitra, Andriamanitra tsy toy ianao ary Andriamanitra mahery, masina, fa Andriamanitra fitiavana. Ary tianao ny zara aminay hatrany, izany fitiavanao izany, tianao ny hampafantatra aminay sy aneo aminay ny fahatsaranao. Koa raha andinika ny teninao izahay amin'ity andro anio ity, dia meteza hampitoetra ny famindramponao Tompo, meteza hamela ny helokay amin'ny maha-Andriamanitra mpamindra fosim-pamela heloko anao. Meteza ihany koa hitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka hazava aminay ny hafatra tianao omenanay amin'izao lesona anio izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Eny ary mpiaino ajaina amin'ity androany ity sika dia iresaka lohateny anankiray manao hoe fahalalana an'Andriamanitra. Zava-dehibe ny firesahana amin'izay satria raha ny amin'Andriamanitra dia nampiasa fomba maro Andriamanitra mba hampahalalana antsika ny amin'ny tenany sy mba hampiraisana antsika aminy. Hoy ny taridalana ao anatin'izao boky tena sambarana izao hoe mitory amin'ny saintsika tsy hakijanona ny zavaboary. Izany hoe nahary ireny zavaboary ireny tamin'ny endriny tsara indrindra Andriamanitra mba hahafahany mampita hafatra ho amintsika, hanehoana ny fitiavany, ny fahalehibiazany ary ny voninahiny. Ny fo misokatra dia ahita fitiavana sy voninahitr'Andriamanitra izay aseho an'ireny asan-tanany ireny. Ny sofina mitongilana iainy dia hare sady hafantatra ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo zavaboarin'Andriamanitra. Ny lohasaha maitso mavana, ny hazo mijoalajoala, ny tsimoka sy ny voninkazo, ny rahona mandalo, ny orana milatsaka, ny renirano migororona, ny voninahitry ny abakabaka dia mitory amin'ny fontsika sady mitaona antsika mba halala an'ilay nahary izao rehetra izao. Izany hoe misy hafatra ampitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny voariny ireny zany ho antsika taranak'olombelona. Mbola maro izy ireny amin'izao fotoana izao. Mbola ahitana ny fahatsaran'Andriamanitra ary izay indrindra no irian'Andriamanitra ny ananantsika fifantohana sy fangatahana trano ny fanahin'Andriamanitra mba halalantsika ny hafatr'Andriamanitra fa miteny amintsika amin'ny alalan'ireny voariny ireny Andriamanitra. Raha tetỳ tany Jesosy naka ny endrik'olombelona dia fantatra fa ny zavaboary no namehezan'ny mpamonjintsika ny fampianarana tsy misy toa azy izay nataony. Nampiasa trany fanoharana tamin'ny alalan'ireny zavaboary no harian'Andriamanitra ireny izy. Hazo, ny vorona, ny voninkazo eny an-dohasaha, ny havoana, ny farihy, ny abakabaka tsara tarehy mba amin'ny zava-miseho sy manodidina amin'ny fiaim-piainana andavanandro. Dia niompana avokoa tamin'ny tenin'ny fahamarinana mba atserovana lalandava ny fampianaran'i Kristy.
nampiasain'i Kristy mandrakariva zany a ireny voary no ariany ireny, ireny trangan-javatra misy eo amin'ny fiainana andavanandro ireny a mba hampitana ny afatra ary indrindraindrindra mba hampiraikitra ao anatin'ny fitadidiantsika ny afatr'Andriamanitra izay maneho ny fahatsarany sy ny fitiavany. Tian'Andriamanitra raha ny zanany rehetra no ankasitraka ny asany ka hifaly amin'ny hatsaran-tarehy tsotra sady milamina izay netiny nandravaka ity tany honenantsika ity. Tia ny tsara tokoa Andriamanitra ary indrindraindrindra tia ny tsara tarehy ara-panahy izy, mihoatra no izay rehetra madera ivelany fotsiny. Tiany raha kolokoloantsika ny fahadiovana sy ny fahatsorana dia ilay endrika mahafinaritra sy milamina hita teo anivon'ny zavaboary, teo amin'ny voninkazo ohatra. Zany ny fanirian'Andriamanitra lalina ho antsika zanany ary anasanantsika rehetra ny mba hanana fifantohana sy handray am-po an'izany fitsinjovana manokana tian'Andriamanitra hatongavana tamin'ny alalan'ireo zavaboariny izay no ariany tsara indrindra ireo. Raha mba mety miaino isika dia ampianatra antsika lesona tsy misy toazy ny amin'ny fankatoavana sy ny fahatokiana ny asa tanan'Andriamanitra. Hatramin'ireo kintana izay mizotra amin'ny sordalana tsy hitany maso, mandritra ny fotoana maro mamakivaky ny abakabaka, hatramin'ireo atôma madinika indrindra dia samy mankatoa ny sitrapon'ilay mpamorona azy avokoa. Miasa mamelona ny zavatra rehetra izay noforoniny Andriamanitra, ilay mitana n'izao tontolo izao tsy hita isa, eo amin'io tsy hita fetra io. Dia mikarakara ihany koa izy, tsy hoe namorona fotsiny izany Andriamanitra fa sady mivimbina, mitantana ary mikarakara ny voariny. Na dia izay ilay ny zato tsikiritikely mihira tsy amitahotra ny hirany feno fanetretena aza, dia eo ambanin'ny fiahian'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra avokoa. Rehefa mivoaka hiasa ny olona na revy eo am-pivavahana, rehefa matory amin'ny alina izy na mifo amin'ny maraina, rehefa manao fanasana ao amin'ny tranobe ny kanto ny mpanan-karena na manangona ny zanankely tangorona eo amin'ilay hanina kely ambilombazana ny olo-mahantra, ilay Andriamanitra ray dia miaro amin'ny mpitiavana azy rehetra. Ary ny zavatra fantatra dia ny hoe tsy misy ranomaso latsaka ka tsy hitan'Andriamanitra ary tsy misy tsika ka tsy voadinika Andriamanitra. Ity mpiainantsika manontolo zany dia hiantefan'ny fifantohan'Andriamanitra avokoa, na alahelo na fifaliana. Ary tian'Andriamanitra ny aneo amintsika trano fa tsy lavitra antsika Andriamanitra fa miahantsika eo akaikintsika eo. Raha mba tena mino izany marina tokoa isika dia ho levina ny fanahim-poana rehetra. Izany hoe ireo karazana fanahiana izay misy amin'izao vanim-potoana izao. Rehefa mifantoka sy mahita izay fahatsarana sy fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny tontolo misy antsika izay isika dia ho foana avokoa ireny fanahiahiana isan-karazany rehetra ireny. Ny fiainantsika tsy ho feny fahadisom-panantenana toy izao ankehitriny izao, fa ny zavatra rehetra na lehibe na kely dia apetraka avokoa eo ampelantanan'ilay Andriamanitra izay tsy mba sahirana noho ny abetsahan'ny ahy na ho resin'ny avesarany izany. Amin'izany dia anana fiononam-po izay tsy fantatry ny maro hatramin'ny ela isika. Ry mpiaino ajaino, tia antsika Andriamanitra, miahantsika Andriamanitra, mandefa lesona amin'ny alalan'ny tontolo manodidina antsika Andriamanitra, mampafantatra antsika fa tsy mitsahatra io fiasan'Andriamanitra ho amin'ny ananantsika fifaliana amin'ny fiarahana amin'io. Raha mifaly amin'ny hatsaran-tarehy marevaka eto an-tany ny saintsika dia mba saino anie ny zavatra ho avy izay tsy alalàna velively akory ny loza vokatry ny ota sy ny fahafatesana.
dia any amin'izay tsy tafiany zavaboary intsony a ny aloko ny ozona tontolo anankiray hafa mihitsy mba somary miezaka kelitsika makasary nyeritreritra mikasika an'izany fonenany voavonjy be voninahitra ary be voninahitra lavitra no izay mety azony saitsika eritreretina azy no efa homanin'Andriamanitra ho antsika eo amin'ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra samy hafa ao amin'ny zavaboary dia kely indrindra amin'ny famirapiratany voninahiny ihany a no hitantsika mamelivelo araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy ao amin'ny Korintiana 1:2-5 no hitenenan'Andriamanitra antsika ny amin'izany manana zavatra betsaka olazaina ny amin'ny zavaboary a ireo mpanao tononkira sy ny mpandinika ny zavaboary kanefa ny kristianina ihany no tena mifaly indrindra amin'ny atsaratarehany tany satria fantany fa asa tanan'ilay ray tia azy a izy ireny ka hitany ny fitiavana eny amin'ny voninkazo sy ny kirihitrala ary ny hazo tsy misy olona tena ahay mifaly amin'ny hatsaran'ny avoana sy ny lohasaha ary amin'ny ony sy ny ranomasina afa-tsy izay mihevitra azy ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ireo taranak'olombelona irery ihany hoy ny tenin'Andriamanitra miantso antsika ao Mateo 9:9 hoe dinio tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha fahitana taratra ny fikarakaran'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra izany Mateo 9:9 tsinjovy ny voromanidina ao amin'ny Salamo 7:20 Salamo 7:20 ka ny 1 dia izao no ambaran'Andriamanitra hoe ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany izany hoe ny voary manontolo mbola misy andinina anankiray ovakitsika ho abolana 9 mandehana ny amin'ny vitsika dinio ny fanaony ka mba endre misaotra an'Andriamanitra isika no ireo zavaboary feno hatsarana marobe izay noariany fa misaotra azy ihany koa isika ary mangataka mba hitahian'Andriamanitra sy anampiny antsika anampiny asianao a mba hitantsika ny fahatsarany'ilay pahary antsika ny fikarakaran'Andriamanitra antsika ny fitiavany antsika sy ny fahatsarany manontolo amin'ny alalan'ireo voary samihafa izay noarian'Andriamanitra ireo andeha amehezantsika izay lesona izay a dia apetrakitsika amin'Andriamanitra mbavaka ny teniny sy ny dinika izay nresahana teto a mba ho tafatoetra hitondra famonjena ho antsika hiara hivavaka isika misaotra anao Andriamanitro fa tena tianay tokoa ianao nahary tontolo feno hatsarana indrindra ianao eny na dia voapetin'ny fahotana aza izany dia mbola afaka ny ahitanay taratra trany fa fitiavana ianao tsara ianao miazo rehetra izao ianao mikarakara ny zanakao sy ireo asan'ny tananao ianao Andriamanitro ampitomboy ny finoanay ary ampio izahay mba hahay hanokatra sy ahita izany fahalehibeazanao izany amin'izao tontolo mbola amponenanao anay ankehitriny izao misaotra ny amin'ny ity fotoana izay nomenao anay ity amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana sy angatahana izany vavaka izany amen dia atreo ny fotoana niarahantsika tamin'ity androany ity a mirary ny soa sy ny tsara ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny fiadanany a
ho amintsika tsirairay avy indray. Mametraka ny mandra-piona finaritra ho amintsika mpanaraka izao fandarana izao.